Dia rapito zany anatanterahana iny etsika iny fa ho andrareo amin'ny vondrona ASM kosa indray dia mankalaza ny fahatelopolo taona nijoroany izany vondrom-panabeazana izany. Tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ary no nentina nanokafana ity tsingeritaona ity dia ho taom-pambeazana no nisongadina tao anatin'ny lahateny izay ny fandimbiasan'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ity vondrona ity. Arahantsika ny sary. Nisokafana tamin'ny ofisialy io maraina io ny fankalazana ny fahatelopolo taona nisy nisy vondrom-panabeazana ASM. Nentina nanamariana zany ny fanompom-pivavahana iraisam-pinoana izay nitotsaina tetsy amin'ny Ekarafaravohitra. Fotoana nahafahana nitondram-bavaka sy nangataka ny fitahian'Andriamanitra ihany koa ho an'ny fianakaviam-ben'ny vondrom-panabeazana ASM izay notarihan'Andriamatoa Ratrema William filompamorona zany vondrom-panabeazana zany. Maro etsika entina namariana ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny vondrom-panabeazana ASM, isan'izany ny fampiratiana ara-pedagojika, ny fanentanana ara-kolotsaina, ny faninanana ara-panatanjahantena ihany koa. Lahara-pamiana trano ny famolavolana mpianatra ho lasa olom-pirenena vanina sy tompon'andraikitra. Ankoatran'ny kora ASM ho an'ireo ho mpanomana fanadinana dia nanamarika izay 20 taona faran'izay ny fisokafany sekoly ambaratonga faharoa eo anivon'ny vondrom-panabeazana ASM dia ny UFASM Metsindravoahangy, ny LPASM Makadivato, ny IESASM Ampitatafika, ny UFPASM etsy Ambato Mitsangana ary ny Université ASM etsy Manakambahiny. Tsy adino ihany koa anefa ny Radio ASM sy ny ivotoerana fialamboly sy fanaovana fanatanjahantena etsy Anjeva. Atretrany koa tokolasy tokovavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity dia ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Aza adino aorian'izao fotoanan'ny fampahalalam-baovao zao ilay fandarana Zoma TV anasana vahiny, andraisana loha hevitra ihany koa entina hamakafakana ary andraisana antso tarby izay andraisan'ny mpijery anjara. Aza adino manaraka izay fandarana izay aorian'izao fampahalalam-baovao zao. Mametraka ny velomandram-pitafa ary tokolasy tokovavy.